Nanatanteraka fivorim-be teto Toamasina ireo tompon'andraikitra voalohany eo anivon'ny postra malagasy manerana ny faritany Toamasina tamin'ny farany herinandro lasa teo. Nanao jeritodika ny asa vita fa ihany koa ny famolavolana ny tolotra vaovao amin'ny fampiasana ny haitao arak'ady mirindra mba hanatsarana ny fiainam-bahoaka. Tombanezaka teto zany izahay izay miantsoana ireo chef d'agence ny postra malagasy manerana ny faritany Toamasina iray manontolo ny avy any amin'ny faritra Analanjirofo, ny faritra Antsinanana, ny faritra Alotra Mangoro. Ara ny jery nanomana sahady ny ezaka izay tsy maintsy hotratrarina amin'ny taona ho avy 2022 io. Izay ny antony voalohany nahatongavana teto. Antony faharoa indrindrindra ihany koa moa zany dia fantatsika tsara fa isy ny asa miandry ho amin'ny postra malagasy. Manana ny amin'izay asa vaovao izay sahady, tsy manana ny amin'izay asa izay no nahatonga ny fivoriana sy ny fionana niaraka tamin'ireto chef d'agence taty amin'ny faritany Toamasina eto. Tsy mijanona amin'ireo asa fandefasana taratasy efa nahafantarana ny postra hatrizay izy ireo amin'izao fotoana izao. Efa manomboka miditra tsikelikely amin'ny fandraharana ny fikarakarana arabola afaka mandreka rano eny amin'ny sampandrahara postra manerana Nosy. Manomboka izao ihany koa ireo mpiasa mpanjakana rehetra. Amin'izany atao hoe service financier numérique izany fampiasana ny haitao arak'ady mirindra bebe. Ka na nitolotra ato amin'ny postra malagasy zany dia efa mirona amin'izay izany hoe efa tsy amin'ilay nahafantarantsika azy hatramin'izay intsony hoe fizarana taratasy fotsiny atao ato amin'ny postra na koa hoe fitateran'entana na pôly. Teo koa ilay hoe fanangonana ny tahirin'ny olona mba hoentina matsina ny toe-karena tsy mijanona amin'izay intsony tsika fa efa miroso amin'ny famolavolana sy fandefasana tolotra vaovao mifandray amin'izay fampiasana ny haitao arak'ady mirindra izay ho an'ny fanatsarana ny fiainam-bahoaka. Ka amin'izao tsika miresaka izao zany dia mihitatra izay asan'ny postra izay. Aty amin'ny postra malagasy zany no andavana ny karama ny mpiasa-panjakana. Eto tsy mirehetra amin'izao voalohany izao fa miampahany ihany amin'ny alalan'ny ataontsika hoe carte visa prépayé. Akoatran'ny hoe andro ray ihany zany dia ho tonga miaraka ny karama ny mpiasa-panjakana rehetra. Ka ny postra malagasy manana an'izay tolotra izay poketra io zany no fitaovana entintsika manomboka izao hanatanterahana n'izay tetikasa momba digitalisation ny fandavana ny karama ny mpiasa-panjakana. Hanomboka amin'ny taona vaovao 2024 dia hampiasa voalohany ireo tolotra vaovao izay omen'ny postra malagasy ho an'ny mponina manerana Nosy ny tsirairay.